Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, notahin'Andriamanitra manokana, ka nahatratra ity alahady fa 20 septambra ity. Alahady fa 17 manaraka ny Trinité. Alahady hitondranam-bavaka ny sampanasa FFP, fiofanana sy fandalianam-pinoana. Mbola hibanjinantsika ny lohahevitra amin'ity volan'ity manao hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa. Liturjia amin'ny endriny faharoa no tanterahantsika ary homantsika ny fanekem-pinoana laharana faha-efatra. Ny loholona sy ny diakona ao amin'ny sokajy antso no manatanteraka ny asa fanompony. Andriamatoa Ravelson Andrianina no mitendry ny zava-maneno. Ny mpitandrina Andriamatoa Randriambinitsoa Onja Nantenaina no hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika. Faly miarabanao Tompoko, mankasitraka sady amin'izay vatsim-panao entinao amin'ny fiangonana. Saotra Tompoko. Ry havana, amitombona aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ilay mpanavitra antsika. Andeha itsika hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo. Salamo fahazato ny 1 ka hatramin'ny 5. Hiakisangantsika ry havana. Salamo fahazato ny 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo ho an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy eo anatrehany amin'ny fiobiany. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony, miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen.
hiaraka hivavakitsika. Endreny alehibe anao Andriamanitra, mioby anao ny tany rehetra, mahagaga sy mahatalanjona ny asanao, tsy takatry ny sainay ny fahamasinanao. Misaotra anao fa hanahitratra izao alahady izao, andro voalohany amin'ity herinandro vaovao ity. Misaotra noho ny famindramponao izay ahavaozinao mandrakariva aminay. Eo anatrehan'ny fitiavanao nefa dia mahatsiaro tsy mendrika izahay, ary feno faharatsiana sy fahotana ny tenanay. Tsy mandeha araka ny fahamasinanao izahay ary variana loatra amin'ny fiainanay etỳ an-tany ka manadino mantanteraka ny sitraponao. Fona aminao izahay iray eo, mamelany elikay, mamindra fo aminay. Aoka ny rano Jesosy Kristy zanakao no hanadio anay ho afa-pahotana, ary amin'izao sisa izao dia terizo izahay tsy hiverina amin'ny ratsy fanaonay. Saotranao tokoa izahay fa raha miaiky ny fahotanay dia matoky sy marina anao ka mamelanay adio ka homendrika ny ho zanakao tokoa izahay iray eo. Ankehitriny noho ny fitiavanao dia miompoa mampanahy izahay ka manatanteraka izao fanompo-pivavahana izao. Mba voakisy zavatsoa ato amin'ny tranonao izahay, ary aoka ny teninao izay inonay fa omenao anay anio, mba tsy hiverina foana aminao raha tsy efa mahatanteraka sy ambinina amin'izay andrahanao azy. Ka ny fanahinao masina tokoa anay hiasa aminay tsirairay avy, hitarika anay amin'izay rehetra ataonay, fa tianay atao voninahitry ny anaranao irery anie izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay manao izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ny voankazo mamy no hanomboka izany. Faly miarabantsika ankizy sy zatovo rehetra amin'izao fotoanany voankazo mamy izao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia isika rehetra mahaly hoe finaritra e. Ahoana? Ny anton'izay mantsy sao dia misy tezitezitra be miditra ato am-piangonanao tany tokony mba ho falifaly. Ny loha hevitrintsika dia hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa. Dia amaran'izany loha hevitra izany tsika amin'ity volana ity, dia ametraka fanontaniana kely aminareo araka izy hoe inona moa ny filazantsika raha ohatra misy lehilahy anankiroa miaraka, dia inona fiantsoantsika azy? Reny izy mafimafy kely e? Aza menatra fa tsy manina e? Ireny izy enikany izy mitsanona. Izay mihitsy ka, izay mihitsy le izy. Aza menatra, izay mihitsy le izy. Dia ohatran'izao nanoratako azy fa tenin'Andriamanitra izy io izao mihitsy nanoratako azy. Io sa mahita tenin'Andriamanitra izy io. Dia ahoana indray moa ny fiaraba rehefa vita batisa? Tsy hoe arabaina nazy farasy dimby, tsy izay le izy tsy araba ririnina koa fa ahoana moa? Arabaina nazo fahasoavana. Ia, dia ametraka fanontaniana fa tsy valiana. Oviana kaina reny natao batisa? Samy mieritreritra daholo zao, za tamin'ny ambolana, za tamin'iza vao roa taona. Fa tsy maninona izany. Fa ity misy tantara kely anankiray tantaran'ny Nia sy Sam. Izy roa lahy reo zany natao batisa teo amin'ny 10 taona sy 12 taona, fa tsy tany amin'ilay zazakely balitika kely. Dia rehefa natao batisa zareo dia variana be izy fa miteny foana an'io le arabaina nazy fahasoavany, arabaina nazy fahasoavany, dia tsy azo mihitsy le izy. Dia matetika moa rehefa atao batisa dia misy sakafo masina ny atao amin'ny batisa fa tsy sakafo tsy masina. Dia nanontany ny dada sy mamana izy, mama fa inona ka dikan'le hoe arabaina nazo fahasoavana? Dia nanazava ny ray aman-dreny hoe dikan'izany inge dia hoe velona eo aminao Jesosy Kristy, velona amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, anio sy ampitso ary mandrakizay. Ay ve? Dia ametraka fanontaniana ny dada sy mama hoe fa maninona ary kainy ankizy rehefa mianatra sekoly alady dia tara foana ny sasany. Dia rehefa mivelona Jesosy dia raha ohatra velona Jesosy ka miandry amin'ny vavahady-piangonana tsy mahazo miditra izay tara dia ahoana? Dia namaly ny dada sy mamany hoe nareo dia nareo mamaky an'ity?
nareo mitsamma zay ihany dia nanontany reo le anankiray ary raha izany arao ary dada sy mamako maninona aro any ankizy tsy mivavaka izy rehefa sabotsy sy lady fa na izy migitrika tsy mivavaka fotsiny na sasa manao baolina sasa mampiady tana lafa maninona ary tena malinainy dada sy mamany nareo zay ihany dia ny dadany moa dia evangelistra amin'ny maha evangelistra azy dia tsy nijanony ela teo amin'ilay sakafo izy fa tsy maintsy nandeha tany akodaoda inona aro ilay tanàna nidika zay akodaoda zay dia any alavitra zany eo amin'ny lalana tsasakady ny adiny ray teo dia lasa ny dadany dia ny olona rehetra koa fianakaviana lasa dia izy telo mianaka reriny teo ary rehefa avy eo dia nisy taratasy zay adino zay tokony ampiasain'ny dadany any amin'ilay fitoriana filazantsara ny amin'ilay fiangonana dia niteny mamany hoe ndany ty aterinareo lahy any ny andro nefa fa mitelo arivo dia zay ro lahy rery veno any mandehana fa tsy maninona mandehana folanazy fahasoavana ve dia lasa nandeha dia voavoaka ny arabe izy dia nisy camion anankiray hitany teo dia tonga dia nanontany le chauffeur-le camion hoe hoaizy nareo ry misam andeha ny akodaody zay ay andao fa lalako zany fa miakara ary lasa niakatra dia lasa nandeha tany tonga atao amin'ilay fiangonana takodaody izy ny zavatra hitany dia zao ny dadany eo amin'ny pilipitra ohatrany hoe za zany ohatrany hoe za dia mipotra ary amin'ny varavarana ery izy ro lahy tsisy fotoana ahafahana manome an'ilay taratasy satria nefa taratasy ilaina efa nafara mama fa tsy azo mena olona fa dadany ihany nomena azy voatery tsy maintsy mivavaka anefa izy ro lahy ny andro ny firavana nefa ilay camion efa nanafatra tsara fa mbola iverina dia raha ohatra ka tafaraka dia miaraka dia izy ro lahy ny anana dia mifampikitika hoe dia ahoana moa zany le camion ny andro ty miariva dia raha tsy tafaverina miaraka amin'iny tsika dia ahoana mifodiny nivavaka ihany izy ro lahy aloha ary rehefa vita ny fivavahana efa ny andro efa midimy lalana mbola lavitra vo nivoaka nefa izy dia nisy jiro hoe jirolay fiara efa ela angana rero misy samy maniteto efa ela zay nyteto mialatsiny fa za koa izy mbola ampanina dia zao avavaka mandalo fa andaotsika ody niara-noditra zareo ohatrany nangina be tsika inona ny lesonazy tsoahana lesonazy tsoahana dia zao hoe amintsika raka izy tady dimandrakariva fa ny fivavahana dia zava-dehibe voalohany foana zay vo zavatra eritreretintsika aloha ny an'Andriamanitra ny voalohany indrindra dia ny zavatra tiana ampitaina amin'izay dia hoe verina eto amin'ny mitsamma amin'izay tsika ny dikan'ilay mitsamma dia zao hoe teny fanevantsika fitsika ma mandritra ny titony ity manao hoe miorena tsara aza miova averintsika tsara hoe miorena tsara aza miova aiza misy an'io tsiko io ao amin'ny koritiana voalohany any toko fa 5:10 andininy fa 7:10 aitsika tsy enjery loatra izy io fa mampianatra atsika zany raka izy na tamin'ny oviny anao vita batisa na tamin'ny oviny anao vita batisa dia miorena tsara aza miova dia ndahory tsika hitsangana tsika tanora sy ny ankizy rehetra za mamaky an'ilay tapany voalohany manao hoe dia nareo manao an'lay mitsamma any dia za mamaky an'ilay tapany voalohany manao ohatra zao hoe koa amin'izany ry izandro malalako dia aiza misy azy ataovy mafimafy tsara le adresy fotony ino mantsy raha vao ino very dia tsy tyo afaka mipetraka nareo n'Andriamanitra ny voninahitra ny alohan'ny vavaka fitsolovana sy ny vakiteny dia ataontsika ny hira fa 10:9 ary aoriana ny vakiteny dia ataontsika mpitsanganana ny hira fa 7:191 iomanantsika amin'ny fandraisana ny afatr'Andriamanitra.
Iara ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra anao zay tompo satria mbola nomenao fotoana anananjara amin'ny teninao. Ny teninao tokoa ilay sakafo ny fanahinay ary fahazavana ny lalanay. Malemy tokoa tompo ny finoanay raha tsy voky izany teninao izany. Koa izany indrindra ankehitriny no angatahanay ny fanahy masinao mba hanazava aty anatin'ny fonay aty ho anay rehetra izay miaino ny teninao. Ary ny mpamaky ny teny koa tompo hialohavanao ary mba tena amaky tsara ary afaka ampita tsara ny afatra avy aminao. Dia mitondra-bavaka ireo mpanomponao ireo izay, ireo mpamaky ny teny, mpitondra ny afatrao ary izahay mpiaindo. Mba tsy ho lany fotoana tompo fa mba tena hiaino tsara ny teninao ary tsy ho toy ny diranay teto amin'ity tranonao ity ny voanay. Koa miara aminay ianao fanahy masinao manatrehanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Iaraka maksian'ny soratra masina sika tompoko. Arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Nomery toko faha 130, ny andininy faha 120 ka hatramin'ny faha 420. Nomery toko faha 130, ny andininy faha 120 ka hatramin'ny faha 420. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Eleazara mpisorona tamin'ny mpanafika izay efa tany amin'ny ady. Izao ny lalàna ho tandremana izay nandidiany Jehovah amin'ny Mosesy. Ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy ny vy fotsy ary ny firaka dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo dia ataovy amin'ny afo dia adio, kanefa ho diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy. Ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy ao amin'ny rano ihany. Ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro fahafito dia adio ianareo. Ary rehefa afaka izany dia mahazo miditra eo amin'ny toby ianareo. Lioka toko faharoa andininy fa atombotsika amin'ny andininy fa 770 ka hatramin'ny 350. Tonga anipy-afo ety ambonin'ny tany aho ka manahoana ny fanondriko mba hirehetan'izany sahady, ary manana batisa nanaovanay batisa aho ka manahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany. Ataonareo fa tonga anome fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsia, hoy izao aminareo fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia izy 5 sara-tsaina ao trano ray, ny 3 anohitra ny 2 ary ny 2 anohitra ny 3. Isara-tsaina ireo ka ny ray anohitra ny zanany lahy ary ny zanaka lahy anohitra ny rainy, ny reny anohitra ny zanany vavy ary ny zanaka vavy anohitra ny reniny, ny rafozam-bavy anohitra ny vinantony vavy ary ny vinanto vavy anohitra ny rafozan'ny vavy. Korintianina voalohany toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Korintianina voalohany toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra mihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra ny fisotro-panahy iray ihany.
fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fanaringana tany anefitra. Ray Masino, anamasinany amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Ataonareo va fa tonga amin'ny fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsy aho izao aminareo fa fampisarahana. Amen. Hivavaka isika ry havako malala. Tonga Tompo ankehitriny ny fotoana hanambaranao ny hafatrao amin'ireo vahoakanao. Dia asa tokoa ny fanainao masina ka handraisanay fanapa-kevitra vaovao indray ny fandrenesana ny hafatrao amin'ny ity anio ity. Dia mitenena Jehova araka ny fombanao, fa vonina ienanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity alahady ry havako malala no alahady amaranantsika ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa. Alahady natokan'ny foibe-fitsikema ihany koa araka ny lazaim-pitarika teny am-piandohana hitondranam-bavaka ny FFP. Ny filazantsara araka ny lioka toko faha 12 ny 720 ka hatramin'ny 750 ry havako malala no aoka ivelatra eo an'lohantsika fa izany no hitondrana hafatra ao antsika amin'ny tia anio ity. Sarotra dia sarotra ry havako malala izao perikopa manoloana antsika izao, ary tsy mety mazava mihitsy io ary tsy mazava avy hatrany ihany koa raha tsy fantatra aloha ny antsoina hoe contexte. Ny contexte moa raha amin'ny teny malagasy dia azo adika ihany koa hoe hodidina, ary izany hoe ny teny eo aloha sy ao aoriana izay voasoratra dia tokony isy fanontaniana ihany koa mipetraka manao hoe iza no miteny ary iza no hitenenana. Manomboka eo amin'ny 550 ary dia tsy azontsika jerena fotsiny fa tsy maintsy miaraka amin'izao perikopa manoloana antsika izao. Rehefa mamaky manomboka eo amin'ny 550 isika dia mahita tsara fa i Jesosy Kristy no miteny, ary sokajin'olona roa no hitenenany eto. Voalohany ny mpianatra ary ny faharoa kosa ireo vahoaka izay mpanaradia azy. Eo amin'ny 550 ka hatramin'ny faraka amin'ny 20 dia miteny amin'ny vahoaka i Jesosy Kristy Tompo. Fa manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 750 kosa dia mpianatra no hitenenan'i Jesosy Kristy. Ary ao aorian'izay dia miverina miteny amin'ny vahoaka indray izy. Izao perikopa voalahatra ao antsika izao araka izany ry havako malala dia isan'ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany, izay araka ny voalaza teo dia tsy mahaleo tena fa miaraka amin'ireo resaka rehetra eo ambony, tsy hovakitsika manontolo akory izy ireo, fa raha jerena amin'ny ambangovangany izay voalaza eo ambony dia zavatra tahaka izao. Andrandray ny Tompo ny ahatonga ny mpianany ho isan'ny mpanompo mahatoky, ary manana ireto fomba fijery manaraka ireto. Voalohany
tsy manana fanahina amin'izao fiainan'izao. Ny faharoa, manao lahara-pahamehana ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahatelo, manao zava-dehibe ny haren'ny lanitra fa tsy mitoky amin'ny haren'ny tany. Ary fahaefatra faran'izay isan'ny fijery tokony hananan'ny mpianatra dia ny hoe mahatoky amin'ny andraikitra masina sy goavana izay napetraka taminy. Mba hahatanterahan'ny mpianatra ireo rehetra ireo anefa dia misy an'ity zavatra manoloana antsika ity na ity perikopa manoloana antsika ity ho fean'izany rehetra izany. Inona ny zavatra mitranga? I Jesosy Kristy no miteny hoe tonga hanipy-afo ety ambonin'ny tany aho. Ary faharoa dia niteny ihany koa Jesosy Kristy hoe hisantatra ny batisa izay tsy maintsy hiaretan'ireo mpanaradia azy. Izay mantsy ny ambarany hoe manana ny batisa hanaovanay aho. Ny votoatin-kafatra lehibe ho antsika ry havako malala amin'ity anio ity dia izao: sitraky ny tompony hahatonga anao ho mpanompo mahatoky. Ahoana hoe? Sitraky ny tompony hahatonga anao ho mpanompo mahatoky koa ekeo ny fanavahana anao. Izay ny voalohany, ekeo ny fanavahana anao. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby efapolo sy ny andinin'ny faharaiky amby dimapolo ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby dimapolo. Tonga hanipy-afo ety ambonin'ny tany aho, ka ahoana moa ny faniriako mba hirehetan'izany sahady? Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, fean'ny hafatra izay netenen'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany izy ho teny izao: hanipy-afo Jesosy Kristy. Ary amin'ny dika teny ombonana moa dia hoe tsy misy olana aminy, fa efa ela izy naniry ary tsy olana raha mirehatra sahady izany afo izany. Nahoana ary inona ny tena tiana ambara ao ambadik'ilay hoe afo? Ary inona le afo atsipon'i Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany? Fa mpanome afo ny Jesosy Kristy izay ivavahantsika. Ny afo ry havako malala dia fitaovana anankiray fandrendrehana. Ohatra any amin'ny mpanefy dia ilaina ny afo ahatonga ny vy ho mora kapohana, ahatonga ny vy ho madio ihany koa ka hiala eo amin'ny vy ireo zavatra maro samihafa miaraka aminy. Izany zany no ilana ny afo. Ary hitantsika tsara tany amin'ny bokin'ny Nomeria izay novakiana teo fa nasenana tsipy tany anaty afo ninona? Ny fitaovana izany hoe ao anaty afo no anadiovana azy, hanesorana ireo zavatra maro samihafa rehetra tsy tena izy amin'ny vy zany, na ny arafesina izany na ireo singa hafa izay miaraka aminy. Satria hitantsika tsara ohatra ny antsy ao an-trano rehefa ela ny ampiasana azy ka tsy voasasa matetika dia misy zavatra maro samihafa manodidina n'iny antsy iny. Dia mba hahatonga azy ho lasa original, ho tokataharo, tsy misy hafa tsy vy ao aminy dia alefa ao anaty afo izy. Sary ny ohatra ihany nefa ry havako malala no ilazan'i Jesosy Kristy izany rehetra izany, fa tena i Jesosy Kristy mihitsy lay afo amboarany fa tonga eto ambonin'ny tany. Ary rehefa tonga eto izy zany anasaraka ny tena izy amin'ny tsy tena izy. Dia izay no nahatonga azy hiteny hoe ataonareo va fa tonga eto ambonin'ny tany aho hanome fihavanana? Tsia, ahoana ny toyany eo? Fampisarahana. Izay no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy eto ambonin'ny tany, fampisarahana. Tahaka ny afo zany izy izay rehefa atsofoka ao anatin'ny afo ny vy dia mialamy ireo singa afo, dia tahaka izany koa no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Araka ny voalaza teo dia mpianatra no hitenenan'i Jesosy Kristy tompo eto. Dia sarahana amin'izy ary mpianana. Misy kajany anankitelo ny fanasarahana amin'ny mpianatra. Voalohany, sarahana amin'ny fianakaviany. Ny faharoa, sarahana amin'ny harena sy ny lova. Ary ny fahatelo, sarahana amin'ny zavatry ny tany. Izany tokoa no nahatongavan'i Jesosy Kristy tompo ary azo tsapaitana izany. Inona ny ohatra goavana azontsika raisina ao anatin'izany ry havako malala? Rehefa tonga teny amoron-dranomasina Jesosy Kristy ny taona mpianatra, dia misy teny fanamarihana mazava tsara ao ambadika eo manao hoe ary nandao ny rainy nanino? Niaraka tamin'izay izy. Zany ilay fampisarahana nahatongavan'i Jesosy Kristy eto ambonin'ny tany, nosarahany tamin'ny fianakaviana ny mpianatra.
dia mbola mitoy ihany le izy nandao ny aratiny sy ny ray niaraka tamin'izay ny zavatra mahagaga mantsy ry avaka malala dia izao nahazo azan-drano be dehibe Petera fa navelany tao lay azan-drano nefa ny tokony mba natao inona aloha aleo aloha amidy ity Jesosy dia hoentintsika zany ny vola amin'ity azan-drano ity fa tsy izay nataon'ny Petera fa niaraka tamin'izay izay le fanasarana ny mpianatra amin'ny hareny ary farany fanasarana ny mpianatra amin'ny zavatry ny tany ireo zavatra maro samihafa izay mety mbola akafizin'ny mpianany rehefa tonga Jesosy Kristy dia nisarana tamin'izany ny mpianany ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo sitraky ny tompo ny ahatonga antsika mpianakavy ny finoana ho mpanompo mahatoky noho izany ekeo ny fanasarahan'i Jesosy Kristy atsika amin'ny zavatra maro samihafa hosarahana amin'ny fianakaviana tokoa isika indraindray no ny fanompona azy hosarahana amin'izay zavatra mety akamamitsika no ny fanomponan'ny tompo fa izao atao zany rehetra zany mba hahatonga antsika ho mpanompo mahatoky tsarovy mantsy fa rehefa tonga ny tompo ka mahita amin'ny mpanompo ny manatanteraka izay rehetra ambarany dia ho faly izy ary ilaza amin'izany mpanompo izany manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao izay ny afatra voalohany ry avako malala fa ny afatra faharoa dia izao sitraky ny tompo ny ahatonga asy ianao ho mpanompo mahatoky koa ekeo ny fanadiovana anao ahoana hoe ekeo ny fanadiovana anao izay indray no ambara eo amin'ny 150 ary manana batisa anaovanay aho koa ahoana moa ny fahoriako ambara-pahatanteran'izany i Jesosy Kristy no miteny eto manana batisa anaovana azy izy lay batisa resany eto ry avako malala dia tsy lay batisa izay nataon'ny Jaona tamin'ny Jesosy tao amin'ny ranon'ny Jordana akory fa batisa hafa mihitsy ahoana moa ny anam-porofona izany efa ao am-perinasa i Jesosy Kristy eto rehefa milaza nefa izy eto dia amin'ny filazam-potoana ho avy no ilazany azy ahoana hoy izy manana batisa hanaovana ahy zany hoe mbola tsy vita zany le izy fa vao atao iny vao atao inona ary io batisa izay ambaran'i Jesosy Kristy eto ary nahoana izy no milaza fa maro ny fahoriany ambara-pahatanteran'izany tsy inona akory io batisa io fa lay fotoana anankiray ny fatsihan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana batisa nanaovana an' Jesosy Kristy iny ary eo ambadika iny batisa nanaovana an' Jesosy Kristy iny vao tena mivoaka ny hevitry ny antsoina hoe batisa ny hevitry ny batisa mantsy dia hoe sady mamono mamelona ary manadio nisy zavatra mivonoana teo amin'ny azo fijaliana nisy mivelomina teo amin'ny azo fijaliana ary nisy ny diovina teo amin'inona teo amin'ny azo fijaliana inona no mivonoana ny fahotantsika novonoany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana isika ny tokony no mifantsika teo fa noentin'i Jesosy Kristy izany inona kosa ny velomina raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy nanome hery sy aina vaovao ary inona no ny diovina isika olombelona no ny diovina tamin'ny fahotantsika tamin'ny alalan'ny rany zany no zavatra mitranga teo amin'ny azo fijaliana ary io batisa io lay fanadiovana ambara amintsika hoe ekeo ny fanadiovana anao rehefa vita zany ny batisa ka ekentsika amin'ny fanadiovana antsika dia hiaritra ihany koa izay tsy maintsy hiaretan'i Jesosy Kristy isika nambarany tam-pianana zany ary hitantsika tsara fa ireto mpianatra ireto tao ariana ny latsahan'ny fanahy masina taminy dia isan'ny niaritra izay ny aretan'i Jesosy Kristy tompo ihany koa ry avako malala sitraky ny tompo ihany koa ny ahatonga antsika ho mpanompo mahatoky andeha ho ekentsika ary ny fanadiovana antsika somary mifangary ihany ny fanazavana ny hoe fanavahana sy ny hoe fanadiovana fa raha dika tsotra dia izao lay fanavahana andresantsika tao amin'ny fizarana voalohany dia endrika ivelany fanalana ireo manodidina antsika endrika ivelany fa le fanadiovana kosa dia amin'ny endrika anatiny mihitsy ohatrany ahoana moa zany tany ambanivohitra tany izahay rehefa maka tsaramaso eny an-tsaha dia tsy vita le voasana tsiraray fa velesina rehefa maina le akorany rehefa avy eo izy dia kororoana ohatran'ny vary izy zany lay fanavahana tao fa rehefa vita izay rehefa hoe io fa tsaramaso fotsiny amin'izao no hita eo dia mbola misy fotoana indray
anavahana izay laniny bibikely ka mety tsy mety maniry. Dia tahaka izany zany ilay fanadiovana tanterahana, anavahana atsika, anesorana amintsika ireo zavatra maro samihafa izay mety mbola akafizintsika eto ambonin'ity tany ity. Mety misy tokoa mantsy zany, ary tena misy. Dia mba ho mpanompo mahatoky isika ka tsy ahazo enatra rehefa tonga amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra, dia mitaona antsika ny soratra masina, ny anekentsika lay tena fanadiovana atsika, lay tena fandratranana atsika ka anesorana amintsika ireo zavatra maro samihafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny heriny anio dia hiatrika ny latabatra masina indray ny mpandray fanasan'ny tompo. Fotoana ihany koa izao anatanterahana ny fanomanam-panahy. Dia ny zavatra tokony ampieritreritra antsika mpandray fanasan'ny tompo dia izay voalaza tao amin'ny Koritiana teo famen'izao tenin'Andriamanitra izao, fa ireo vahoaka rehetra noentin'ny Mosesy mivoaka tany Egipta dia niombonana avokoa ny zavatra rehetra, saingy ny nampalahelo ery amin'ny farany ambany dia misy fanamariana tahaka izao. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fanaringany tany anefitra. Ry havako malala, mba ho isan'izay azo famonjena tokoa ane isika, mba isan'izay tsy homenatra ny tompo rehefa miverina eny amin'ny rahalanitra, fa tena mahita mpanompo mahatoky, dia andeha ho ekentsika manomboka izao ny fanavahana antsika amin'ny hafa. Manomboka izao zany rehefa mivoaka ity trano fiangonana ity isika dia olona miavaka, satria efa navahan'ny tompo tamin'ny zavatra maro samihafa. Olona miavaka isika ary olona madio, fa efa nodiovin' Jesosy Kristy, ary tsy menatra ihany koa isika sady tsy matahotra ny hiatrika izay rehetra ny aretan'i Jesosy Kristy tompo. Raha fitinina ry havako malala, ny afatra nampitaina tamintsika tamin'ity anio ity dia izao: sitraky ny tompo ny ahatonga asianao mpanompo mahatoky, ka mila ekentsika ny fanavahana atsika amin'ny hafa sy ny manodidina izay mety mitarika atsika tsy hanompo an'Andriamanitra, ary ihany koa mila ekentsika ny fanadiovana atsika mba hahatonga atsika ho tena olom-baovao. Ho azy rery ny voninahitra, fa ho amintsika izay ankasitrahany kosa izany afatra izany. Hivavaka isika ry havako malala. Fifaliana ho anay ry tompo Andriamanitra rainay eo ny misaotra anao, fa nampianatra anay indray ianao tamin'ity androany ity, fa sitraka ao tokoa ny ahatonga anay ho isan'izay mpanompo mahatoky, indrindra amin'ny fotoana izay iverenanao indray dia hitanay manatanteraka izay nolazainao ianao. Tsy ho tanteraka nefa izany rehetra izany raha tsy ekenay aloha ny fanavahana anay amin'ny zavatra maro samihafa izay mety manakatsakana anay amin'ny fanomponanao. Misy tokoa mantsy Jesosy zany, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny fiarahamonina, dia maro amin'izy ireny ny mitaona anay, mampiemotra anay indray aza amin'ny fanomponanao. Nefa izahay dia efa nanao fanekena fa ianao no tompo sy Andriamanitray. Dia izany no hitomanay anay indray ankehitriny, fa mila manaiky izahay ny fanavahanao anay. Eo ihany koa Jesosy ny fampianarana izay nomenao anay, fa sitrakao ny ahatonga anay ho mpanompo mahatoky, ka mila manaiky ny fanadiovana anay izahay. Efa nalatsakao ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana, ho fanadiovana anay amin'ny zavatra maro samihafa amin'izay mety mbola ankama minay eo amin'izao fiainan'izao. Mety ezy ianao tompo hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba ahaizanay manaiky tokoa ny amin'izay anadiovanao anay, ka ahatonga anay ho tena olom-baovao aminao Jesosy Kristy tompo, ahatonga anay ho mpanompo mahatoky, ka tsy homenatra izahay rehefa tonga amin'ny fotoana iverenanao eny amin'ny rahalanitra. Dia tery izy aty anatinay tsiraray avy zany afatra izany, mba hoentinay mamakivaky indray ity herinandro izay ho vakivakiana ity, ary indrindra ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia ahafahanay manomana ny fanahinay hiatrika ny latabatra ao masina. Tompo ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'izao fiangonana malalanao izao. Tehirizao ambany fahasoavanao ny fiangonana, ary taio mba ho isan'izay tena mpitoro ny filazantsaranao tokoa, ary hitaona ireo vahoakanao ao amin'ny fanjakanao.
taio ny mpitandrina mianakavy izay natokanao hiandro ny ondronao eto amin'izao fitandremana izao. Ianao Andriamanitra anie no hanome hery-tanjaka fahasalamanao azy, hatanterahana ny zara fanompoana izay efa niantsonao sy ny fidiananao azy amin'ity fiangonana ity. Mivavaka ho an'ny kristianina manontolo, ianao Andriamanitra no hiasa amin'ny fiainan'izy ireo, mba hatsapahan'izy ireo fa efa navanao tao anatin'ny maro izy, ary olona miavaka fa indrindraindrindra ihany koa miavaka no manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka ho an'ny asa rehetra izay tanterahan'ny fiangonana ho fampandrosoana ny fanjakanao. Ianao Andriamanitra mahalala, ianao mahafantatra ary tsy misy tsy hainao atao Tompo ny zavatra rehetra. Mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Isaorananao ny amin'ny fitantananao sy fitondranao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary ianao ny hiasa amin'ireo mpitondra isan'ambaratongany, manomboka hatrany amin'ny filoha ka hatraty ampitandrina isam-piangonana, mba hiezaka sy hanao zava-dehibe ny fampandrosoana amin'ny fanjakanao. Dia alahady natokany FUBFJK mitondranam-bavaka ny FFP ihany koa amin'ity anio ity. Ianao Andriamanitra anie no hiasa ao anatin'izany sampanasa izany, mba hihevitra sy hikatsaka mandrakariva izay marina ambaran'ny teninao ho fiainana ho an'ny vahoaka kristianina. Mivavaka ho an'ity firenena malalana ity, ianao Jesosy Kristy no hiasa eto amin'ny firenenay. Ny amin'ny fanirianay Jesosy dia izao: na rahoviana na rahoviana, mandra-piverinao dia ho firenena kristianina ny firenena malagasy. Maro Tompo ny zavatra tianay hoentina eo aminao. Manana etaetanay manokana izay ny hainga tany an-tranontany. Ianao hiara mivavaka mangina hanambarana izany eo anatrehanao Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra mamaly vavaka ianao ilay Andriamanitra ivavahanay, ary azonay antoka fa izay lazainay aminao dia ho tanterahanao tokoa raha mahasoanay izany. Foy ihany Tompo ny fisainanay, ary tsy takatray akory aza izay tokony ambaranay, fa ianao mahalala dia tanterao araka ny habe ny fahasoavanao sy ny indra fonao izany rehetra izany. Fa indro mivavakay, ampimboninay amin'ilay fanampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo any aniny anina sahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra eo amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ny Tompo Andriamanitsika ry havana fa nampaherantsika izy tamin'ny alalan'izany teniny izany. Ny fananto koa anio mba antsika mandrakariva, mba tonga antsika ho mpanompo mahatoky ka ho mpanaradian'i Jesosy Kristy amin'ny androntsika rehetra. Ny mpanaradian'Andriamanitra dia samy manambara ny finoany ampahabe maso. Koa andeha isika hanao ny fanekempinoana larana faefatra eo am-pitsanganana. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika, dia araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe: Rabi o, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy koa ny mpamono izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Afaka mipetraka isika. Tonga amin'ny filazana ireo raharaha sy asan'ny fiangonana isika ry havana, koa manasa ny tompon'andraikitra amin'izany.
Zao dia tonga amin'ny fotoana sy ilazana na raha fiangonana tsika riavana. Izany dia atomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voareto am-pelantanana. Avy eo indray fitenenana misesy eto, nisy olon-tena avy eo amin'ny AFF, nisy olon-tena avy eo amin'ny Sympathie ary amarana amin'ny fanentanana nisy olon-tena avy eo amin'ny FDL. Ampatsifintsika sampana asy voamera mba hamerina ny fitsya sy ny teti-bola raika roa amby roapolo sy roa arivo. Taratasy avy amin'ny fitandremana Ambotately. No fankalazana amin'ny fahadimy amby telopolo amby 100 taona nijoroana, ny sampana sekolalahady FJKM Ambotately dia faly manasantsika anatsika nietsika goavana sy eo an-tsehatra mitondra lohateny hoe Tsangambato roa izay ho tanterahana ny alahady 4 Oktobra 2024 ao amin'ny efitrano malalaky ny CCSK Antanimena manomboka amin'ny roa sasany tolakandro. Taratasy avy amin'ny sampana fifoazana FJKM. Fifaliana ho anay manasantsika mianakavy hiatrika ny fanompim-pivavahana, ho fametrahana ny vato fehizorany trano, ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny 500 taona ny sampana fifoazana FJKM izay ho tanterahana ny Asabotsy 2 Oktobra 2024. Ny andinindininy amin'izany dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana. Ny foibe FJKM Mansodam-paritany Antanirova-Atsinanana, ny aumônerie protestante FJKM CNHOSOA ny komity dia faly manasantsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompim-pivavahana, ny fanamariana ny vontsobily 520 taona na ampitandrina an'Andriamatoa Raingonjanahary Rodolphe Amivady izay ho tanterahana ny Asabotsy 2 Oktobra 2024 ao amin'ny FJKM CNHOSOA manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Ny Synodam-paritany Antanirova-Atsinanana, ny fitandremana FJKM Masindray fiorenana faritra Varatrandohalo, ny komity ny fanokanana mpitandrina dia faly manasantsika hiarombombavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny fanokanana ny mpitandrina dia Andriamatoa Rabara Zanantoanina Robert Lalaina izay ho tanterahana ny alakamisy 3 Septambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Noho ny fitahian'ny tompo dia feno 5 taona nitsanganan'ny Université FJKM Aravelonjona sampana fahasalamana ary efa namoaka mpianatra nazo lisansa misa 270. Koa dia fifaliana ho anay ny mampandeha antsika fa mbola misokatra ny fisotananarana ho amin'ny taom-pianarana 2024 2024. Ireto avy ny sampam-pianarana misy: infirmier anesthésiste, infirmier généraliste, technicien de radiologie ary ny maïotique na ny fianarana ivoaka ho sage-femme. Fikambanana ny mpiara-mamaky amin'ny Baiboly eto Madagasikara. Ao anatin'ny fanamariana ny 500 taona ny fikambanana mpiara-mamaky amin'ny Baiboly dia manasanareo izahay anatsika etsika samihafa sy mahaliana ireto: fiofanana ho mpiandraikitra, ho an'ny mpiandraikitra ny fanalahidin'ny mpitarika mahomby izay ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 15 Oktobra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 ratoandro sy amin'ny 2 ratolakandro hatramin'ny 4 tolakandro. Conférence ho an'ny rehetra tondra lohateny hoe mpianatra afaka izay ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 20 Oktobra manomboka amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ratolakandro, tanterahana amin'ny fiangonana Anglikana Avaratrandroma ary lasy fisindana ny 7 ka hatramin'ny 20 Oktobra izay ho tanterahana any Mantasoa. Misokatra indray izao ny taom-pampianarana 2024 koa mampafantarantsika izahay fa manomboka amin'ny alatsinainy 12 Oktobra ho avy izao ny fisotananarana ao amin'ny toeram-piofanana Tabita Rasalama Dorcas Promofem. Ny fotoana fianarana dia ny alatsinainy sy ny alarobia ary ny zoma hariva manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ary ny fisotananarana sy ny fakana fanampanazavana dia ny antoerana amin'ny andro sy ny ora voatondro. Avy amin'ny komity fandraisan-tanana fitandremana Ranivao Martiora. Miaraba anareo ny anaran'ny Tompo Jesoa ilay lohan'ny fiangonana izay mpitandrina sy fiangonana manontolo eto amin'ny FJKM Ranivao Martiora Ambohimangakely ary ny komity fandraisan-tanana. Araka ny fifampitondran'ny mpitandrina sy ny fiangonana rehetra eto anivon'ny FJKM dia tonga ny anjara fotoana irosonay amin'ny fifandraisan-tanan'ny mpitandrina mivady sy ny zanany
amin'ny fiangonana reniny sy ny zanak'ampelezana izay hotariany ambaratonga andrafitra fijikema rehetra ny asabotsy 7 novambra 2024 avy amin'ny sampana vokovokomanga trano vato Anjanahary Martiora. Ho famitosana filazantsara nosy Madagasikara sy ho fanoanana maimaim-poana ny sekoly FJKM Rafaralandriamazoto amin'ny tetika asa cantine scolaire izay dia mikarakara hetsika fiderana ho fanoanana iarahana amin'ny antokopira Osana Ambojatovo fitiavana ny alahady 20 septambra 2024 manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Antanimena Atsinanana. Mariana fa tsisy ny fidirana fa nandefa 20 izy ireo ametrahantsika izay vohitsika izay azontsika raisina ao amin'ny fandraharana. Institut supérieur protestant Paul Minot mampandrehantsika mpianakavy nifinoana izay fa misokatra ny fisoatananarana ho amin'ny taom-pianarana 2024 ho andro zanantsika manana mari-pahaizana baccalauréat sokajy sy ankanavaka ka maniry ho tonga teknisianina ambony amin'ny lalam-piofanana agroalimentaire na ny élevage. Voameran'ny fanisana mampatsiany voameran'ny fanisana fa mitisaky ny alady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana ny karatry ny mpandray. Manasantsika mpandray arak'izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafahana manatanteraka ny karatra vaovao. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamera amin'ny tokotany ato Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Mitoetrany fianarakirany ama fianarakira sy fivoriana sy ho tanterahana isaky ny talata manomboka amin'ny 1:30 sy ny asabotsy manomboka amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny trano fiangonantsika. Avy amin'ny sekoly Tanitsetsa ilazany sika mpikambana fa no famereny ankira isika nio aorinan'ny fanompoevana maraina ao amin'ny akany ho fanomanana ny antsakira Advento. Manentana trano andreo izay any Antevondarana mba hanatrika izany fianarakira izany. Miantso antsika ray aman-dreny ihany koa izahay mba ho tonga maro amin'ny AG2 tanterahany analahady 3 oktobra 2024 manomboka amin'ny 2 sasany ao amin'ny akany Ralbera Daniel. Ny sampana fifoajana dia mampatsiahy antsika fa isy ny asa sy fampiarezana ao aoriana ny fanompom-pivavahana izao maraina izao. Taratasy fisaorana avy amin'ny antsana mbavady mitafo. Manatitra ny fisaorana antsika rehetra tamin'ny fanatanterahana ny vokatry ny antsa ny alahady 20 septambra teo izahay. Andriamanitra manakare-pahasoavana me ania amaly fitiantsika rehetra. Mampatsiahy koa fa isy ny fianarakira anio tolakandro manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny tokantranony Solofo sy Lala-Dizaina eny Andohany Mandroseza. Avy amin'ny sekolon'ny tenin'Andriamanitra mitoy ny fianarana sekoly alahady manomboka amin'ny 9 ora maraina. Noho izany dia manentana antsika ray aman-dreny mba hitondra ny zanantsika hianatra sekoly alahady. Ampatsivintsika fa noho ny fisian-tafika masina any amin'ny FJKM Soavana dia tsy mianatra ny sekolon'ny tenin'Andriamanitra ny alahady 10 oktobra ho avy izao. Avy amin'ny sokajy mino tsy misy ny fivoriana izay kasain'ny sokajy mino tanterahana ny asabotsy 2 oktobra izay saika natao teny Alasora. Taratasy saorana avy amin'ny afa. Misaotra noho ny fahavitahan'ny fety famaranana. Misaotra ny mpitandrana ny biraon'ny fiangonana ary ny fiangonana manontolo ao ihany koa ny ray aman-dreny sy ny ankizy rehetra ary ny mpiandraikitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Taratasy saorana ho an'ny fiangonana avy amin'ny Promofem. Misaotra ny asa sosialy sy ny fikambanan'ny Lolas Dekon eto amin'ny FJKM Ambavady Mitafo tamin'ny famatsiana fitaovam-pianarana izay natao tamin'ny alahady teo. Ilay Andriamanitra be fahasoavana ny ombanareo mandrakariva. Taratasy avy amin'ny STK, VSK, STA afa mitoy ny fanomanana tafika masina. Koa ny ankizy sy ny tanora izay voantso amin'izany dia mba hatsoina ao amin'ny akany anio maraina aorian'ny fanompivavahana maraina. Avy amin'ny sampana Dorcas ivory isika ny talata fa 20 septambra 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny akany Ralbera Daniel.
taratasy avy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara itoy an'io lahady manomboka amin'ny ray ora sasany tolakandro ao amin'ny akanira Albert Daniel ny fiofanana ka ny loha hevitra mikasika trano tafika masina no hodiniana mandritra izany fiofanana izany. Hifarana an'io kosa an'io lahady 9 septambra ny farafisoatana anarana ho an'izay andeha tafika masina. Amin'ny herinan'io alahady 7 oktobra 2024 no iantsona mpiantafika rehetra manomboka amin'ny ray ora sasany ao amin'ny akanira Albert Daniel izarana ny gropy izay isy azy mandrisy ny tafika masina sy ny fizarana mibadra ary ny fanomezana ny afatrafatra farany mialohany andehanana any amin'ny FJKM Isoavana. Mitohy eo amin'ny latabatra fandraisana dito ny fandraisana ny vola fanohanana ho an'ny FJKM Isoavana na izany ho an'ny fanamboarana fotodrafitrasa na ho an'ny fanohanana ny ray aman-dren'ny mpitandrina eny amin'ny toerana. Farany efa nozaraina tamintsika ny antom-bavaka hitondrana izao tafika masina izao. Toizana ny fizarana izany ho an'izay tsy mbola nahazo mandritry ny fitatazana ny rakitra dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Ary farany taratasy filazana manjo sy taratasy fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay no nanomezana ny ava-malalanay Robert Velvolanitra diakona mpiandry hoy ny vadiny Randriary Malala Honoré ny zanany Andriary Malala Hanilova Sifanja sy ny raitapo aminy ny zafiny raitapo aminy ny raitapo amin'ny vadiny ao anatin'izany Randrena Soa Josiana sy ny zanaka aman-jafiny. Ny razana dia entina miala ao amin'ny loha B10 mahay mandry ny entina miala tao amin'ny loha B10 mahay mandry Ambohijanaka ny alahady 12 septambra 2024 tamin'ny ray ora sasany. Ny entina nanomezany mboninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Ambohijanaka Garafitiavana mialohany nametrahana azy ao amin'ny fahasampianakaviana ao Ambohijanaka ihany. Mariana fa ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonantsika ary ny fianakaviana manambanjo dia ho ampahirezintsika aorianany izao fanompoam-bavahana maraina izao. Taratasy fisaorana. Ny fahasoavan'Andriamanitra nahato izao ahy ny zanany veuve Andriatsiva Juliana Mianadavy ny raitapo aminy raha Veloasan Noronjatovy Aimé raha Tefitovy tsy mivady sy ny zanaka aman-jafiny raha Andrianjatovy le ao amin'ny vady sy ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny fiangonana manontolo tamin'ny fampahirezana sy ny fitondranam-bavaka noho ny fodiamandry ny malalany Ravaoarinivo Victorine. Ny tompo manakare-pahasoavana me ania maly fitianareo. Ny fianakaviana dia nanotra fararakitra ho fanohizana ny asan'ny fiangonana. Dia takizay raha ny fiangonantsika ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anterina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havako malala ho amintsika hatrany ny fiadanana. Misy raha-pisaorana vakiana toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaorany Jehovah ary fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. 10 taona ny fanambadiana feno fitahiana sy fahasoavana mangataka vavaka fisaorana sy fankasitrahana ary manao rakitra 5,000 ariary ho an'ny pasteur Alain, 5,000 ariary ho an'ny Sampatia, ray hetsy ariary ho an'ny fiangonana. Manaraka misaora amin'ny zavatra rehetra. Tesalonianina 1:5-12 tapany voalohany. Misaotra ny tompo fa vita ny asa dia manolotra raha-pisaorana ho an'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ray hetsy ariary. Farany manolotra fanomezana ho an'ny FF vola 7 alina ariary. Ao anatin'ny vavaka miaraka amin'ireo asa vavolombelona ry havako malala no hitondrantsika am-bavaka ireto mpanompon'Andriamanitra nanatateraka raha-pisaorana ireto. Asa vavolombelona ray no tanterahantsika dia ny fitondrana am-bavaka ireo rehetra teraka volana septambra. Ao anatin'ny feokira dia angatahantsika mpitiavana hitsangana eny am-pitoerana ihany ireo teraka volana septambra ary andeha avy hatrany ny sampana tanora kristianina izara tenin'Andriamanitra ho azy ireo. Ndao ary tompoko. Eny am-pitoerana ihany isika no hitsangana.
ny tenin'andriamanitra ny zaraina ho anareo tany dia hoe aoka anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Dia anapaka ao am-ponareo tsiraray avy tokoa ny fiadanan'i Kristy miarahabanareo nahatratra ny tsingeritaona na haterahana. Izao no zavatra mitranga ho an'ny olona mino an'Andriamanitra. Rehefa tonga ny tsingeritaona na haterahana dia faly izy ary manao fety mihitsy. Fa ho an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra dia malahelo izy. Inona ary ny antony mahatonga an'izany hoy nareo? Ny mino an'Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra fa nampitomboan'Andriamanitra iraindray ny andro nahavelomany. Fa ny tsy mino an'Andriamanitra kosa dia malahelo izy fa ny hena iraindray ny taona nahavelomany. Andia hivavaka isika ry havaka malala eo am-pitsanganana ihany ianareo dia hivavaka ho anareo. Misaotra anao Tompo fa tena tanterahanao aminay mpanomponao tokoa fa miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Dia fitahiana manokana indray no an'ireto mpanomponao izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'ity volana septambra ity. Dia ianao Andriamanitra no omba sy hita ny fiainan'izy ireo, ny fiaina tokantranony, ny ankona amin'ny manontolo, mba homenao hery tanjaka fahasalamana mandrakariva ahafahany manompo anao. Ireo raim-pianakaviana rehetra dia homenao hery tanjaka ary homenao fahombiazana amin'ny asa atao hamelomana ny ankonana. Ny rem-pianakaviana ihany koa tahaka izany ary tolorinao saina endry ahafahany mikarakara sy manabe ary mitaiza ireo zanaka izay nomenao azy. Ny ankizy rehetra kosa ny ao anatin'ny fianarana Jesoa dia ianao no hanolo-tsaina sy hanolo-pahendrena azy ireo hitombo saina vatana fanao aminao Jesosy Kristy ary ho tanterahanao amin'izy ireo ny teninao fa miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ataonao aloha amin'ny fahatsio rambony ary ho ambony fahatsio ambany. Dia mivavaka manokana Jesosy ho an'ireo mpanomponao nomenao fitahiana manokana ka feno 50 taona ny fanambadian'izy ireo. Ianao Andriamanitra ilay efa nitaha azy ka natoy izao azy ny mbola hita azy mandrakariva ary dia manatitra amin'ny fisaorana sy fankasitrahananao ny amin'izay rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny amin'izay rehetra mbola ataonao. Eo ihany koa ny mpanomponao izay nahatanteraka sy nahalavirary ny asa. Ianao Andriamanitra ihany koa no hita ny asa izay nitanterahana ary omba azy sy ny ankonany ny amin'izay rehetra asa mbola miandry azy dia hita fahombiazana mandrakarivany izy ireo. Ao ihany koa ny mpanomponao izay tsy nitonona anarana nanatanteraka rakim-pisaorana. Ianao Andriamanitra ihany koa no omba azy hanome azy rehetra fantatrao fa mahasoso mahatsara azy. Dia ny fitahianao sy ny fiadananao ho aminay rehetra izay ankasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana anareo tompoko. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mijoro eto ny tenako miaratsina fa somary fariny le feo. Mijoro eto ny tenako solotena ny AFF. Fanetanana efatra no etiko aminareo eto. Mangataka aminareo mba hifantoka kely satria androany tena fanetanana faraparany mialohan'ny tafika masina izay ho tanterahantsika. Voalohany indrindra aloha mikasika ny antoko-pira mba vady mitafo. Ny antoko-pira mba vady mitafo dia anisan'ny rantsana sampana velona eto amin'ny fiangonana ka manana ny anjara birikiny izy amin'io tafika masina io. Ny anjara birikiny antoko-pira dia araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomena azy dia natateraka Antsakira ny 6 oktobra sabotsy io 6 oktobra Antsakira ataontsika hoe takariva mpifaliana izy satria manomboka eny atao hoe takariva manomboka amin'ny valo sasany ariva. Alasana ny ireo olona rehetra eny toerana ary indrindra koa itsika rehetra izay atafika any soavina. Zay no fanetanana voalohany. Ny loha-hevitra amin'io dia 3 na 3 izy amin'ny teny frantsay. Ina moa zany mi aitsika zany ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7 sy 7 manao hoe aitsika mifaly mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zava-drehetra.
zao nareo dia efa manao tsenjery a fa izay ny sitrapon'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy. Izay ny fanentanana voalohany. Fanentanana faharoa dia mikasika ny vavaka. Iarahantsika malala fa amin'izao tetika asantsika andeha hitory zao a anisan'ny tsy faly voalohany ny ratsy, enganeka tsy ho isan'ny ratsy tsika ka ivavaka. Mivavaka ny fiadiana voalohany. Efa nytenenin'ny filazan-draharaha teo fa misy an'le brochure zaraina antsika rehetra mandritra ny fitatazan-drakitra. Brochure misy ny loha hevitry ny vavaka ataotsika. Fa ny tena netanako atsika dia ny vavaka atao isa-tokantrano. Andraso hoe misy vavaka dia nyzao tsika dia efa mivavaka. Fotoana ivavahana mialoha ny tafika masina amin'izao fotoan'izao zany. Faharoa mandritra ny tafika masina ary fahatelo tsy hoe vita ny tafika masina dia baibay vavaka fa aoriana ny tafika masina koa dia efa tokony fiarahana mivavaka. Ny fiarahana mivavaka andrasany isa-tokantrano dia atao alohan'ny atory amin'ny valo. Zay zany no angatahana amintsika. Ataoko angamba fa mbola tsy dia matory amin'izay fa le fanao vavaka fanaoreo amin'ny fito na le amin'ny eniny mba hafindreo kely amin'ny valo dia ohatrany hoe mba miray fo miray saintsika rehetra. Eny ho an'izay mivavaka zany. Ho an'ny tsy mivavaka aloha zany dia efa manentana zany hoe asy vavaka iarahana manao amin'ny valo alina. Izay zany no fanentanana faharoa. Fanentanana fahatelo a dia mahakasika ny fisoratana anarana. Raha ny tokony izy a sy ny fandaminana rehetrarehetra dia androany alahady fahaenina amby roapolo septambra no fara fisoratana anarana. Ianao io zao mety mbola tsy nisoratra anarana satria mety hoe androany ianao voatapa-kevitra. Ary misy ary amintsika ireo mbola mieritreritra andeha sa tsy andeha fa aza tara mandeha misoratra anarana ianao ao amin'ny fandrarana ivelany eo, fandrarana ny FF zany a, satria ao anatin'ny fandaminana daholo zay. Ka dia manentana ianao mety hitondra, ianao mety hanavitra fanahin'olona diso lalana mety very, ianao io zany antso zany tompoko ka manentana anao ny tenako. Fa ehatra farany a mahakasika ny ezaka. Iny mety zay zao mety anisan'ny mety mampianana ny sasany ao anary le trano fidiovana sy trano fivoahana. Fa ao anatin'le ezaka trano fidiovana sy fivoahana no anentanako kely. Eo amin'ny 500 isanjato zao ny asa sy ny enti-manana amin'io ezaka io. Koa manentana antsika rehetra amin'izy io. Mbola misokatra ny kesy fandraisana ny fatolo-tanana avy aminareo, ny fanampiana. Manentana antsika rehetra tompoko. Anisan'ny entina-bavaka koa izay zavatra zay. Koa dia mankahery antsika rehetra amin'izay fanentanana rehetra zay. Mankahery antsika rehetra amin'izany sy fahatsiaroa fa antso ny tafika masina. Mety hoe taitaitra ianao fa mety zay ny fomba natongavany antso tany aminao. Ary ianao manokana dia natsoina ianao fa tsy hoe mandeha irakoto dia mba handeha koa. Ary mbola manentana antrany izay a misorata re tompoko anarana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amin'ny alahady heriny anio, alahady fahatelo ny volana oktobra dia misy ny vokatra izay karakaran'ny sampatia eto amin'ny fiangonana. Ny vokatra moa dia tena manana lanja lehibe ao anatin'ny teto-bolan'ny sampana. Anatanterahana an'ireo asa sy adidy izay antsoroany, indrindra ny fanabeazana an'ireo zanatsika ao amin'ny fikambanana. Ny endriky ny vokatra amin'ny fotoana io dia valopy ihany no tanterahany. Tsy misy zany ny fivarotana sakafo na ireo zavatra hafa fa valopy no tanterahana izany. Koa manentana antsika
mba handray anjara amin'ny valopy. Misy ny valopy izay efa zarain'ny mpikambanany dia afaka makany anjarantsika isika, ary io averina amin'io fotoana alahady fahatelon'ny volana oktobra io. Raha misy moa tsy fahafahantsika amin'io fotoana io dia azontsika atao ihany ny manefa izany any amin'ny mpikambana amin'ny fotoana izay mahamety azy. Dia ho an'Andriamanitra rera voninahitra. Faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra ary miaraba no manokana nareo lolona sy diakonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Misaotra Andriamanitra tsika ary havana fa tanteraka tamin'ny heriny androany alahady fa 7 septambra ny fizarana ireo fanampiana ho an'ireo mpianatra ao anaty fahasairanana, izany hoe fitaovam-pianarana sy fanampiana koa eo amin'ny droit d'inscription. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany ary misaotra indrindra antsika lolona sy diakonina izay ny fanome tanana nentina nananana izany. Andeha amin'ny voalohany indry havana dia isaorana koa ny asa sosialy tetika asa mendrika, ny FKTZO ary ny mamre izay ny fanome tanana amin'ny fanatanterana satria izy ireo no tena manana traikefa ao anatin'izany fanampiana izany. Dia isaorana anareo izany. Miditra amin'ny andininy faharoa tsika. Ny andiha amin'ny faharoa dia fanampiana ireo fianakaviana sahirana. Izany dia ataontsika hatramin'ny faran'ny volana septambra izao. Azonao diakonina lo olona atao zany raha mbola tsy nanao ianao manao fanomezana na entana io na vola io hiatrehantsika izay fanampiana adidintsika kristianina izay an'ireo kristianina mpiara-mivavaka amintsika ihany. Dia entanitsika mpikarakara rehetra fa raha milakamisy ho avy zao amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ireo no ivorindray isika amin'ny fikarakarana amin'izany fizarana izany. Dia araka ny tenin'ny tsoratra masina ao amin'ny Matio 5:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Reto ry havana misy fanampy-mavoa tsara ho fantatra. Ho tanterahany analady 17 oktobra 2024 ao amin'ny Coliseo Matsunjombe ny fanompo-pivavahana ho fitondranam-bavaka ireo mpiandraikitra foibe voafidy tamin'ny sloda lehibe farany teo. Koa apetraky ny foibe fidrekema amintsika ny fandaminana ny amin'ny fanompo-pivavahana toy ny fanatazana sy ny fanisana rakitra. Koa miangavy diakona 420 avy ato aminareo iombona amin'izany asa masina izany. Ny sabotsy 9 oktobra amin'ny 7 maraina no andraisana amin'ny fandaminana rehetra mikasika izany eny amin'ny Coliseo Matsunjombe, ary ny alahady 17 oktobra 2024 maraina kosa ny fotoana ary azadino ny mitondra ny fanamina. Taratasy avy amin'ny fitandremana katedraly Analakely. Noho ny fitantanan'Andriamanitra dia fifaliana ho anay ny mampafantatra anareo fa mahatratra ny 60 taona ny FJKM katedraly Analakely. Misy arak'izany antsapiderana izay nampitondra ny aloha hevitra hoe fiderana 70 miampy 70. Ny antoko-piram-pifity no andatontosa izany ny alahady 17 oktobra 2024 izay anomboka amin'ny 4 ora tolakandro. Ary farany mariana fa ny famangitsika ny fianakaviana izay manamanjo dia ho tanterahantsika amin'ny heriny anio. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Anavao ny fanoratenantsika amin'ny alalan-drakitra isika ry havana eo am-pitsanganana ary ao anatin'ny feonjavana maneno no antanterahantsika izany.
ho fanolorana andrakitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 250 hira fa 250 ny andininy voalohany sy fahatelo ary faranana amin'ny ameniny 250 ny andininy voaloha sy fahatelo. Afaka mipetraka isika tompoko. Izao dia natanteraka ny anjara fanompony ny ao amin'ny ama. Zami
isaorantsika ny tompo ry havana ny fanatanterantsika izao fampompivavahana izao koa marana izany sahady isika azatonona ny asa sy fampaherezana ataon'ny sampana fifoazana aorian'izao fotoana izao koa manasanao anatrika izany ny hira faharoa amin'ny telopolo sy efajato ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo no ataontsika mialohan'ny tsodrano izay atolotry ny ray aman-dray mitandrina hiaraka isangana isika. raisoa amin'ny finoana sy fanantenana ry havako malala ny tsodrano atolotra nareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa ho tanteraka tokoa izany. Mba ho ataon'Andriamanitra miendrika ny fiantsonany ianareo. Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anevo izany. Amen. Mipetraka isika mivavaka mangina. Misaotra Tompo fa niaraka taminay teto ianao. Ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen.